Izay ny amin'ny vaovao fa hoentina amintsika manaraka kosa izao ireo vaovao tapatapany ary isany hitantsika anatin'izay vaovao tapatapana izay indrindra ny vaovao nisongadina tany Antsirabe tany. Ny zandary indray no nitifitra ny taxi borosy teo atombotsoa Antsirabe fa tsy tahaka ny mahazatra hoe ny mpanan-kandala no mpitifitra. Ny sabotsy tokony tamin'ny roa maraina no nitranga zany raha ny fanambaran'ireo mpandeha tsy maty fo manaina. Miditra avy anorina ny bala izany hoe efa lasa ny fiara vao mitifitra ny zandary. Vokany mpiandry avy eo amin'ny fifoazana fiangonana loteriana malagasy no maty, olona iray hafa no naratra nandalovan'ny bala ny sandrina. Tsaivina fa teo ihany koa ny nahafaty an'io amin'ny lehibe ny mpitarika hainga. Ny fandraisan'ireo maty ireo dia izy ireo samy kristianina mafana fo kanefa dia teo tombontsoa ny toerana nandaozana ny tany. Ny fanontaniana mipetraka hoe mitondra olona iahina ho jiolaarain-dany ve ilay taxi borosy. Efa nisy avis de recherche ve tena pelantanany zandary. Fiaran'ireo karavanna ity lasibility raha ny filazany maro ka inona ny antony ny fitifirana. Ny fantatra fotsiny dia nentina tao amin'ny hopitalan-drano madio Antsirabe ilay vono-bala kanefa tsy tany intsony ihany satria niparitaka teny an-dala tsara ny atidohany. Ny seza ny fiara raha teo feno raha ka nisany nanafaingana ny fahafatesany izany fahaverezan-draha be loatra izany. Nandamoka kosa ny fanakanan-dalana nataon'ireo jiolahy tamin'ny lalam-pirenena fahefatriny ny amin'ny zoma 9 septambra lasa teo Atapiketsy teo amin'ny PK 720 raha hoany Mahajanga tamin'ny 7 ora sy sasany alina. Nosakanan'izy ireo tamin'ny Vatobe ny lalana ka rehefa nijanona ireo taxi borosy sy ny tandavana dia nivoaka izy ireo saika androba kanefa dia nitsenainy tifitra ny zandary izay miambina ny karavanna. Vaky lefa ry zareo tsy nisy tratrana dia natao azany fikarohana avy eo anefa. Tany Tomasina indray ny sabotsy 17 septambra tokony tamin'ny 10 maraina no nidiran'ny jiolahy miisa 2 tao an-tranony ka notifian'izy ireo avy hatrany tamin'ny basy 22 long rifle ny dokotera iray izay niala sasatra any amin'ny toerana io. Raha ny fantatra dia tsy atahorana ny eny amin'izao fotoana izao satria nentina faingana teny amin'ny hopitaly. Vola iray tapariary sy ny poketra nisy azy kosa no lasan'izy ireo. Marihana fa niala sasatra tokoa moa izany no natongavanyity dokotera ity tany Tomasina kanjo saika nialaina. Tovolahy iray vao 17 taona monja izay nitondra moto kosa no maty voadonan'ny fiara tsy mataho-dalana izay mitondra plaque rouge na famantarana fa fiara-panjakana teny Lanisana ny zoma maraina be tokony tamin'ny ray ora. Vao voadonana ilay moto tonga dia nidoboka teny amin'ny vavahadin'olona. Raha araka ny fantatra dia potika tao anatin'ny kasika na ny fiarovan-doha ny lohan'ilay tovolahy izay no nahafaty azy. Andro inona loatra ry iny zoma 9 septambra 2023 fa izay trangam-piarahamonina tanterina eto dia io zoma 9 septambra io daholo no nitranga ary amin'ny karazany samihafa. Tahaka izany tetsinanysana tokony tamin'ny 2 maraina trano fivarotakazo indray no nirehitra ka tsy nisy niraisana ny entana rehetra tao. Raha araka mitombana dia mitentina hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary ny entana lasa lavenina. Nambarany manodidina fa vokatry ny fiakaran'ny herinaratra tampoka na ny court circuit teo amin'ilay andron-jiro manakaiky ny orinasa no nahatonga ny firehetana.